يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin'ny anaran'Andriamanitra lehibe fiantrana lehibe indrafo. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Amin'ny ireny irak'Andriamanitra ireny dia misy ny sasany nomeny tombom-pahasoavana mihoatra ny hafa. Misy amin'izy ireny no nitenen'Andriamanitra mivantana, ary ny sasany tamin'izy ireny nasandra ny voninahitra. Nomenay porofo miharihary i Jesosy anaky Maria, ary notohananay tamin'ny fanahy masina izy. Ary raha sitrak'Andriamanitra dia tsy nifamono velively ireo olona tany aorian'izy ireny, taorian'ny nahatongavan'ireo porofo miharihary teo aminy, kanefa dia nifanohitra izy ireo, ka ny sasany tamin'izy ireny nisafidy ny ino, fa ny hafa tamin'izy ireny kosa dia nisafidy ny tsy ino. Ary raha sitrak'Andriamanitra dia tsy nifamono velively izy ireny, saingy Andriamanitra dia manao izay tiany. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ianareo mpino, aoka ianareo afo izara, izay anjara-pivelomana nomena ianareo. Mialoha ny antongavan'ilay andro tsy azo anaovana fifanakalozana, na raharaham-pihavanana, na fanelan'elanana intsony, ary ireo tsy mpino ihany no mpanao ny tsirariny. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy, ilay velona mandrakizay, ilay tsy miankina na amin'iza na amin'iza, tsy mba rendremana izy na andairan'ny toromaso. Azy avokoa izay rehetra ny an-danitra manontolo sy izay rehetra ety an-tany, koa azovony nanao fanelan'elanana eo aminy raha tsy halalana avy aminy. Ainy ny eo am-pelantanan'izy ireo sy ny any aorianan'izy ireo. Tsy misy mahafeny ampahany amin'ny fahaizany raha tsy izay sitra nomena izany, ary manenika ny lanitra manontolo sy ny tany ny seza fiandrianany, ka tsy misy vesatra amin'ny akory ny fifezana azy roa ireo, ary izy no ilay avo indrindra, ilay lehibe indrindra. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tsy misy fanerenany amin'ny fivavahana, fa efa miavaka tsara amin'ny fahaverezana ny fahitsiana. Ka izay mitsipaka ireo peo ampefy ary mino an'Andriamanitra dia tahaka ny namikitra tamin'ny taon-javatra mafy, izay tsy ho tapaka velively, ary Andriamanitra no mandresy mahalala ny zavatra rehetra.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Andriamanitra dia sakaiza-piay roa izay nisafidy ny hino. Izy no manafaka azy ireo avy eo amin'ny aizina mankany amin'ny hazavana. Fa ireo izay nisafidy ny tsy hino kosa dia sakaizan'ireo mpioam-pefy izay mamoaka azy avy eo amin'ny hazavana mankany amin'ny aizina. Izy ireo indrindra ny olon'ny afo be ka hitoetrao mandrakizay. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tsy hitanao va ilay olona nifanditra tamin'ny Abrahama ny amin'ny tompo sanariny, satria nomen'Andriamanitra fanjakana izy, dia niteny Abrahama hoe ny tompo sanahariko no ilay tompon'ny fahavelomana sy ny fahafatesana. Dia hoy izy namaly, izao ihany koa afaka mamelona sy mamono. Dia hoy indray Abrahama, satria Andriamanitra no mampiposaka ny masoandro avy any antsinanana, koa ampisao avy any andrefana kosa izany, ka dia vao ohatra ilay nisafidy ny tsy hino, ary Andriamanitra tsy mba mitaridalana ireo vaoka-panao ny tsirariny. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Nakotahaka ilay olona nandalo tanàna kely haolo sy efa rava-tanteraka, ka nilobavana anao hoe amin'ny fomba ahoana no ameloman'Andriamanitra indray ireto taorian'ny nahafatesany, ary dia nataon'Andriamanitra tanaty fahafatesana nandritra ny 100 taona katroka izy. Avy eo vao novelominy indray ary nanontaniany hoe afina tokoa izay no nitoeranao teto. Dia namaly izy, nandritra ny 3 andro manontolo nakotapak'andro nitoerako teto. Ka hoy izy, tsia, tsy izany, 100 taona katroka izao no nitoeranao teto, koa jereo ny sakafonao sy ilay fisotronao tsy mbola simba akory, ary tazany koa ilay ampondranao. Izany dia nataonay ho mpirofamantarana ho an'ny olona rehetra. Jereo ihany koa ireo taolana miparitaka, ahoana no andrafetanay sy andrakofanay nofo azy. Fa rehefa niseho niariary taminy izany rehetra izany, dia hoy izy ny baboka, fantatro ankehitriny fa Andriamanitra no mahefa ny zavatra rehetra. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ary nangataka i Abrahama hoe tompo sanahariko
ase hoy tahaka ny ahoana no famelomanao indray ro maty, dia hoy Andriamanitra namaly azy. Moa tsy mino vai ianao, dia hoy Abrahama, tsia, tsy izany akory, fa mba hampitony ny foko. Ka dia hoy Andriamanitra, maka vorona 4 ianao ka tapatapao, ary ametrao singa ny iray avy aminy isaky ny tendrombohitra. Aorian'izany dia antsoy izy ireo fa ilomay anatona anao, ary aoko ho fantatrao fa Andriamanitra dia tsy tosy be fahendrena. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ireo izay mahafoy ny arenany amin'ny lalan'Andriamanitra dia sahala amin'ny voa iray nanome sampana 7, ka isaky ny sampana iray avy dia niteraka voa 100, ary Andriamanitra no mampitombo izany ho avo eny ho an'izay olona ankasitrahany, fa malala tanana sy malala ny zavatra rehetra Andriamanitra. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ireo izay mahafoy ny arenany amin'ny lalan'Andriamanitra ka tsy arahan-datsa sy romoromo dia samy azo valosoa amin'ny tombo sanahary, ary tsy misy ampatahotra nampalelo azy ireo. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Ny tiany atao mipahamendrehana na koa famelan-keloka dia tsara lavitra toy izay fanomezana raha ina tiany mandratra fo, ary Andriamanitra ny tompon'ny arena sady be fangorahana. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ary naropino aza sombana amin'ny teny fino latsa sy mandratra fo ny fanomezana ataonareo, tahaka izay mahafoy ny fananany noho ny fisehosehoana eo imason'ny olona, nefa tsy mino Andriamanitra na ny andro farany akory izy. Ny toa azy dia toy ny aram-bato rakofan'ny tany manify, ka rehefa nikija taminy oram-baratra ny kaokan'ny tany dia nametraka azy ho vato malama, tsy afaka nanona inona na inona tamin'izay azon'izy ireo, fa tsy mba mitaridalana ireo vahoaka tsy mpino azy Andriamanitra. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ary ireo izay mahafoy ny fananany tao anatin'ny fikatsahana ny hafalian'Andriamanitra sy fanamafisan'orona ny fanahan'izy ireo dia sahala amin'ny tanimboly eny amin'ny tany avo, ka rehefa nirotsaka tamin'ny oram-baratra dia voamainka nampitombo ny vokatra teo amin'ny avo roa eny izany. Fa raha tsy nanondraka azy kosa ny oram-baratra dia ho avy ny andon'ny maraina. Fa hitan'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataonareo.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Faniriany tsirairay aminareo va nianana tanimboly misy antrendry sy voaloboka, ikoranan'ireo renirano isan-karazany avy eo ambaniny, ka azo daholo ireo voankazo rehetra ao. Taty aoriana dia tonga tamin'ny fahanterana, nefa mbola kely ireo zanany. Tamin'izay dia namelony tanimboly nitadio mitondra afo, ka dia kila forehitra izany. Toy izany no anazavan'Andriamanitra aminareo ireo mpirofamantarana mba eritreretanareo. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Fa ianareo mpino, aoka ianareo afoy ampahany amin'ireo voka-tsoa voangonareo, sy ampahany tamin'izay navokanay avy eo amin'ny tany ho anareo, ary aoka mba tsy izay ratsy amin'izany no afoinareo, fa na ianareo aza tsy handray izany no oviana na oviana, raha tsy minimikipy. Ary aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra ny tompon'ny arenaka mindrim-piterana. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Isatana dia mampanantena anareo fahantrana ary mampirisika anareo amin'ny fahavitavitana. Fa Andriamanitra kosa dia mampanantena anareo famelan-keloka sy fanomezam-pahasoavana avy aminy. Fa mahalala tanana sy mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Izy no manome fahendrena izay olona ankasitraha iny, fa izay nomena fahendrena kosa no tena nahazo fahasoavana maro, kanefa tsy misy mahalala izany afa-tsy ireo manan-tsaina. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Ary izay rehetra nafoinareo omena sy izay voady nataonareo dia mafisina, fa fantatr'Andriamanitra avokoa izany, fa tsy misy famonjena ho an'ireo mpanao tsy rariny. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Raha asehonareo ireny fanomezana ireny dia arahabasoa arahabatsara, nefa raha omenareo amin'ny fomba miafina sy atolotrareo ireo mahatra kosa, dia izany no tsara kokoa anareo, ka dia mafampahany amin'ny fahotanareo izy, fa fantan'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataonareo. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه
وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Tsy miankina aminao velively ny fitaliana azy ireo, fa Andriamanitra kosa no manome tari-dalàna izay sitrany, ary izay mety ho zava-tsoa afoinareo omena, dia ho an'ny tenanareo ihany. Ary aoka ianareo tsy hahafoy afa-tsy noho ny fikatsahana ny tavan'Andriamanitra, ary izay mety ho zava-tsoa afoinareo omena, dia mahaliany soanareo avokoa, ka tsy ho ambakaina vilivily ianareo amin'izany. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Ny fanomezana dia ho an'ireo mahantra, izay raikitra tamin'ny asan'Andriamanitra, tsy afaka hivezivezy mba hitady amin'ny tany rehetra. Ny tsy mahalala dia mihevitra azy ireo manana ny ampy noho ny fahaizany miaritra. Ho fantatreo amin'ny endriny ihany anefa izy ireo, tsy manohy izay hahasorena ny olona izy ireo amin'ny fangatahana lavareny, ka izay mety ho zava-tsoa afoinareo omena dia mafisina, fa efa fantatr'Andriamanitra izany. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Fa ireo izay mahafoy manome ny ariana ny andro sy alina, miafina sy miariary, dia miandry azy ireo ny valosoa avy amin'ny tompo sanahariny, ary tsy misy ampatahotra na koa ampalelo azy ireo. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ireo izay mihinana ny zana-bola dia tsy hitsangana amin'ny andro farany, raha tsy tahaka nitsangana ny olona adala noho ny fifampikasoana tamin'ny Satana. Izany dia noho ny filazan'izy ireny hoe tsy inona akory ny varotra fa sahala amin'ny fanjanaham-bola ihany, fa nataon'Andriamanitra ho ara-dalàna ny varotra, ary nataony ho voarara kosa ny fanjanaham-bola, ka izay nahazo anatra avy amin'ny tompony dia nitsahatra tamin'izany. Fa azy avokoa izay voahangony teo aloha, ary eny amin'Andriamanitra ny momba azy, fa izay mbola mifikitra amin'izany kosa dia ireo indrindra ny olony avo be izay toetra ho mandrakizay. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Hompiten'Andriamanitra ny fanjanaham-bola, ary omeny vahana kosa ny fanomezana arena fiantrana, ary Andriamanitra dia tsy tia ireo rehetra tsy mpino mpanota. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Amafisina fa ireo ninsy nanao asa soa, nanatanteraka ny vavaka fanompoana, ary nanome ny arena fiantrana, izy ireo no mandre ny valosoa avy amin'ny tompo sanahariny, ary tsy misy ampatahotra na koa ampalelo azy ireo. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ary ianareo mpino, matahorana Andriamanitra ianareo, ary aveleo ireo sisa tavela tamin'ny fanjanaham-bola,
raha mpino tokoa ianareo. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Fa raha sy tanterahanareo izany dia miomana hiady amin'Andriamanitra sy ilay irany ianareo, ary raha mibebaka kosa ianareo dia andrenireny volanareo, tsy hanambaka ianareo ary tsy ho voambaka ihany koa. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Fa raha misy trapasairana noho ny trosa ny iray aminareo dia aoka izy fitsimbinana mandra-pahatongany eo amin'ny fahamorana, fa ny manolotra fanomezana no tsara kokoa anareo raha fantatrareo. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ary matahory ilay andro izay hivirinanareo any amin'Andriamanitra, ary dia samy omena ny valinasany avokoa ny tsirairay avy, ka tsy ho voambaka velively izy ireo. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Fa ianareo mpino, raha mifanaiky ny fampitrosa anatina fiam-potoana voafetra ianareo dia aoka hitany izany an-tsoratra, ary ny mpitan-tsoratra aminareo andrakira izany araka ny fahamarinana. Aoka ihany koa ny mpitan-tsoratra tsy handany hitany izany an-tsoratra araka izay nampianarin'Andriamanitra azy, ka handray an-tsoratra sy hampamaky izay tompony antoka izy. Aoka ihany koa izy hatahotra an'Andriamanitra ilay tompo sanahariny, ary tsy hanabangana inona na inona amin'izany. Fa raha olona maivandona malemy na koa tsy afaka manonona samy irery ilay tompony antoka, dia izay solon-tenany no hanonona izany amin'ny pahamarinana. Ary aoka ianareo ampijoro vavolombelona roa avy amin'ny roa lehilahy ianareo, ary raha tsy misy lehilahy roa dia lehilahy iray sy vehivavy roa anisan'ireo ankasitrahanareo vavolombelona. Ka raha sendra mandiso ny iray amin'izy roa dia hampahatsiahy ilay faharoa ny voalohany.
ary aoka ireo vavolombelona tsy handary rehefa antsoina, fa tsy hamela velively ny fitanana an-tsoratra hatramin'ilay fitra farany, na kely izany na be, fa izany no rariny kokoa eo anatrehan'Andriamanitra, sy azo antoka indrindra ho an'ny fijoroana vavolombelona, ary matotra kokoa mba tsy handiso hevitra anareo. Raha tsy hoe varotra ny toerana izay iarahanareo mitantana, dia tsy voatana ho anareo ny tsy mitana an-tsoratra izany. Aoka nefa ianareo hampijoro vavolombelona hatrany raha manao fifampivarotana, ary aza manaratsy ny mpitan-tsoratra na ny vavolombelona, fa raha manao izany ianareo dia faratsiana ho anareo. Fa mahatahorana ianareo, fa izy no hampianatra anareo, ary fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Farany ampandehanana lavitra ianareo ka tsy mahita mpitan-tsoratra dia antoka omena atao fitazona. Raha mifampatoky anefa ianareo dia aoka izay nametrahana antoka hamerina izany ho amin'ny tompony, ary aoka izy atahotra an'Andriamanitra ilay tompo sanahariny. Aoka ihany koa ianareo tsy hanafina ny mahavavolombelona anareo, fa izay manafina izany dia hamafisiny, fampanota ny fony, ary mahafantatra izay rehetra ataonareo Andriamanitra. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. An'Andriamanitra avokoa izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ka namampiseho izay ao amin'ny tenanareo ianareo na koa manafina izany, dia tsaran'Andriamanitra nareo avokoa izany. Fa izy hamela heloka ny olona araka izay sitrany, ary hanasazy ny olona araka izay sitrany ihany koa, fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ireo irak'Andriamanitra dia nino izay nampidinina taminy avy tamin'ny tompo sanahariny. Tahaka izany koa ireo olona mpino, ny rehetra dia samy nino an'Andriamanitra avokoa, ireo anjeliny, ireo bokiny, ary ireo irany. Ary hoy izy ireo, tsy manavaka na iza amin'ireo irany izahay, na ary izahay ka dia nankatoa. Miandrandra ny famelan-kelokaoro tompo sanaharinay ao, fa any aminao no hiafarana. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Andriamanitra dia tsy manerina iza na iza hanao mihoatra ny zakany, ho azy ny vokatry ny soa vitany, ary fototra aminy ny ratsy nataony. Ry tompo sanaharinay ao, aoka tsy ho raisinao amin'ny faradinoana na koa amin'ny fahatsoana vitanay izahay. Tompo sanaharinay ao,
aoka ianao tsy hampizoka anay visatra tahaka ny nampizoka ianao ireo vahoaka tany alohanay. Tompo zanarinay aoka ianao tsy hampitondra anay izay tsy zakanay. Diovy ny fahotanay, mamela ny elokay ary mamindra fo aminay. Ianao ny sakaizam-piaro anay, omeo fandresena eo anatrehan'ireo vahoaka tsy mpino izahay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin'ny anaran'Andriamanitra, lehibe fiantrana, lehibe indrafo. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Andriamanitra, tsy misy mendrika atao Andriamanitra fa tsy izy, ilay velona mandrakizay, ilay tsy miankina na amin'izana izy. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Izy no nampidina teo aminao ilay rakotsoratra tamin'ny mpahamarinana, manamarina ilay efa teo am-pelantanany, ary nampidina ny taoraty sy ny evanjely ihany koa izy. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Tany aloha dia tari-dalana ho an'ny olombelona rehetra izany, ary izy no nampidina ilay takela-pahanavahana hamafisina fa ireo olona izay mitsipaka ireo teny famantarana avy amin'Andriamanitra ireo dia miandry azy ireny ny famaizana mafy, fa tsy toa Andriamanitra, tompon'ny famalian-keloka izy. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Hamafisina fa tsy misy zavatra miafina amin'Andriamanitra, na inona ety an-tany sy any an-danitra. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Izy le mamolavolana endrikareo manontolo, raha mbola tao am-boaka ianareo, araka izay sitrany. Tsy misy mendrika tao Andriamanitra fa tsy izy irery ihany, ilay tsy toa, lehibe fahendrena. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Izy le nampidina teo aminao ilay rakotsoratra, ny sasany amin'ireo andininy dia mivantana, izy ireo no fototra ilay rakotsoratra, ary ny sasany hafa amin'izy ireny kosa maro dika. Ka ho an'ireo izay manana fo mirona amin'ny aratsiana dia manaraka ireo andininy maro dika. Izany dia filana hampisy fisahavorovoroana, na koa filana azona mandika vilana, kanefa tsy misy mahafantatra ny dika tiany ambara afa-tsy izy Andriamanitra ihany. Ary ireo olona izay nahazo fahalalana raikitra dia ilaza manao hoe: inonay avokoa izay rehetra avy any amin'ny tompo zanarinay, kanefa tsy misy ahatsiaro izany afa-tsy ireo izay matsilo saina. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ry tompo zanarinay aoka tsy hahavilinao ny fonay rehefa avy notarianao tamin'ny lala marina, ary omeo ny famindram-ponao izahay. Eny, ianao tokoa ilay fatrapanome soa.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ry tompo zanarinay ô, eny ianao indrindra no hanangona ny olombelona rehetra amin'ilay andro iray izay tsy sarasarana ny aminy, amafisiny fa tsy mba mivadika amin'ny fampanantenana nomen'Andriamanitra. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Amafisiny fa ireo tsy mpino dia tsy maharo azy ireny vilivily amin'ny sasan'Andriamanitra ny harem-be ananany na koa ireo zanaka mamparany, ary izy ireny indrindra no fandrehetra ilay afo be. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Tahaka ireo olona mpiretetika tamin'ny Faraona sy ireo izay tany alohany, nilaza ho lainga ireo mpirofamantarana avy taminay izy ireny, ka dia norasin'Andriamanitra tamin'ny heloka vitany, ary mafy ny sazan'Andriamanitra. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Lazao amin'ireo tsy mpino hoe ho resy tsy ho ela ianareo, ary dia vory avokoa ao amin'ny elo, fa toerana ratsy tokoa izany. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Efa teo ampelataranareo ilay mpirofamantarana, nitranga teo amin'ny roa andian'olona roa tota izay nifanandrina. Ny andiany iray miady amin'ny lalan'Andriamanitra, ary ny ankilany kosa dia tsy mpino. Niariary teo mason'ireo mpino, fa avy roa eny tamin'ny isan'ny ampiatsahany ireo tsy mpino. Saingy Andriamanitra dia manohana arak'izay sitrany ho amin'ny fandresena. Amafisiny fa amin'izany dia misy lesona ho an'ireo manam-pahiratana. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Nohatsarina tamin'ny olombelona ny fitiavana fahafinaretana amin'ny vehivavy, ny zanaka, ny rembe miavosa, anisan'izany ny volamena sy ny volafotsy, ireo soavaly voamarika, ireo biby fiomby sy ny tanimboly. Izany rehetra izany dia fankamamina ny fiainana ety an-tany avokoa, saingy eo anatrehan'Andriamanitra no misy ny fiverenana tsara indrindra. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Lazao azy ireny, moa va ambarako anareo ny tena tsara mihoatra ireo efa eo am-pilatananareo ho andreo izay votom-ponoana ty vavaka, dia andry azy ireny eo anatrehan'ny tompo Zanahary ny paradisa, izay ikorianan'ireo renirano soa maro samihafa. Itiotrao mandrakizay izy ireo, etsy an-daniny izany koa ireo andefo mandry kanto, voadio
ary mbola azo fankasitrahana sy tsodrana avy amin'Andriamanitra izy ireo fa mahita tsara ny amin'ireo mpanompony Andriamanitra. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Fa ireo izay milaza hoe Tompo Zanarinay ô, izay dia mino tokoa, ka aoka ianao hamelan'ny fahotanay ary arovy amin'ny famaizan'ny afo be izahay. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ireo olona manam-paharetana, ireo olona marina, ireo olona mpankatoa, ireo olona mahafoy mizara rina amin'ny lalan'Andriamanitra, ary koa ireo olona mibebaka aorian'ny misasakalina. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Manamafy Andriamanitra fa tsy misy mendrika atao Andriamanitra fa tsy izy irery. Manamafy izany koa ireo anjely sy ireo manam-pahalalana izay mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny. Tsy misy mendrika atao Andriamanitra fa tsy izy irery, le tsy toa, lehibe fahendrena. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Amafisina fa ny finoana voaray eo anatrehan'Andriamanitra dia ny finoana Islamo, fankataovana tanteraka n'Andriamanitra, ary tsy nifanolana tamin'izany ireo nomenany rakotsoratra raha tsy taorian'ny fahatongavan'ny fahalalana ny Korany teo aminy noho ny ara-tsim-panala izy teo amin'izy ireo, ka izay mitsipaka ireo porofo famantarana avy amin'Andriamanitra dia tsarovy fa Andriamanitra tokoa no aingam-pitsara indrindra. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Fa raha mifanditra aminao izy ireo dia lazao azy hoe efa nisafidy ny an'olon-tena ho an'Andriamanitra aho sy ireo izay manara-dia ahy, ary lazao amin'ireo izay nomena rakotsoratra sy ireo tsy mahay taratasy. Moa avaha n'olon-tena ianareo, koa raha manolo-tena izy ireo dia efa tafiditra ao amin'ny lalana marina, fa raha tsy miraharaha kosa izy ireo dia tsy misy afa-tsy ny fampitan-kafatra ihany no iantsoroanao, ary Andriamanitra dia mahita tsara ny amin'ireo mpanompony. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Amafisina fa ireo izay mitsipaka ireo porofo famantarana avy amin'Andriamanitra ka mandatsakaina tsy hamipaha-marinana ireo mpaminany, ary mandatsakaina ihany koa ireo olona izay mampirisika ny fanaovana ny rariny sy ny hitsiny, dia lazao fa miandry azy ireo ny famaizana feno fanaintainana. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Izy ireny indrindra no sasapoana tamin'izay nataony tetỳ an-tany sy any ankoatra, ary tsy nanapa-monjy izy ireo amin'izany. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
Sy mba hitanao va ireo izay nandefasana ampahany tamin'ilay rakotsoratra, ka natsoina izy ireo ankehitriny ho any amin'ilay rakotsoratran'Andriamanitra, mba hifampitsarana izy ireo, ary teo indrindra dia nitodi-doha ny ampahany tamin'izy ireny, ary nisintaka lavitra. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Izany noho ny filazan'izy ireo, tsy hikasika ny velively ny afo raha tsy andro vitsy azo isaina, ka dia navery azy ireny tokoa teo amin'ny finoana izany lainga ny foronon'izy ireo izany. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ka mba ahoana tokoa rehefa vorona daholo izy ireo amin'ilay andro tsy hisalasalana ny aminy, sy hanomezana valiny ny tsirairay arak'izay vokatry ny asany, ary tsy ho voambaka velively izy ireny. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Lazao, Andriamanitro, ianao no mpanjakan'ny fanjakana rehetra, ianao no manome fanjakana amin'izay sitraka, ary ianao ihany koa no manongotra ny fanjakana arak'izay sitraka anaovana izany. Mbola ianao ihany koa no manome fiandrenana amin'izay ankasitrahanao, ary mbola ianao ihany no manetry izay sitraka. Eo ampelantananao ny fahasoavana rehetra, eny mahita ny zavatra rehetra ianao. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ianao no manosika ny alina ao amin'ny andro, sy manosika ny andro ao amin'ny alina. Ianao ihany koa no mamoaka ny velona avy ao amin'ny maty, sy mamoaka ny maty avy ao amin'ny velona. Fa ianao no manome anjara fivelomana tsisy fetra ho an'izay ankasitrahanao. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Aoka ireo mpino tsy handray ireo tsy mpino sakaizy itokisany, ankoatra ireo mpino namany. Fa izay manao izany dia tsy azo na inona avy amin'Andriamanitra, raha tsy hoe misy atahoranareo azy ireny, ary mampitandrina anareo ny amin'ny Andriamanitra, fa ny amin'Andriamanitra no tsy maintsy mbola hiafarana. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Lazao amin'izy ireo, fa na dia manafina izay ao am-ponareo aza ianareo, na koa mampiharihary izany, dia tsaroa fa fantatr'Andriamanitra avokoa izany, mahafantatra izay rehetra ny an-danitra manontolo sy izay rehetra ety an-tany ihany koa izy, fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Amin'ny andro andraisan'ny olona tsirairay an-kariary ny vokatry ny asa vitany na tsara na ratsy, dia ho satrony tokoa raha mba nisy elanelan-davitra nampisaraka azy sy ny ratsy vitany. Ka noho izany dia mampitandrina anareo ny amin'ny Andriamanitra, fa mangoraka tokoa ireo mpanompo ny Andriamanitra. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ary lazao azy ireo, raha mitian'Andriamanitra tokoa ianareo, dia aoka ianareo anaraka ahy, fa tena ho tianareo Andriamanitra, ary izy hamela ny heloka areo, fa mpamela heloka sy mpamindra fo Andriamanitra. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ary lazao azy ireo, aoka ianareo ankatoan'Andriamanitra sy ilay iraka, fa raha mivadika kosa ianareo, dia mafisina, fa Andriamanitra tsy tia rotsim-pino. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Mafisina, fa Andriamanitra no nisafidy any Adama sy Noa ary ireo taranaki Abrahama sy ny taranaki Imrany teo amin'izao tontolo izao. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Taranaka faramandimby ny piorany andaniny sy ny ankilany, fa mandresy mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Raha niteny ny vadiny Imrany hoe, Tompo Zanahary ao, efa nivoady ny sitrapo ao, fa atolotro anao izay atao am-boako, ka aoka ianao anaiky ny fitalahoako, fa ianao no mandresy mahalala ny zavatra rehetra. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ka noho niteraka azy izy, dia nilaza, Tompo Zanahary ao, indreo fa niteraka vavy, ary efa fantatr'Andriamanitra raha teo izay naterany, ary tsy tahaka ny lahy ny vavy, fa izao nanome anarana azy hoe Maria, ary dia mametraka azy sy ny taranany ho eo ambany fiarovanao amin'ny Satana, le voahozony. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ka dia nanaiky azy ny Tompo Zanahariny, ary feno fahasoavana ny fanekena, ka nampitombo azy ho fitomboana tsara. Ary Zakaria nandraika ny ay azy, isaky ny miditra ho aminy amin'ny ilay toeram-pivavahany Zakaria, dia mahita anjara sakafo eo amin'ny mandrakariva, ka hoy izy, ry Maria, fomba ahoana no nazonao izao? Ka hoy izy namaly, ireo dia avy amin'Andriamanitra, eny, fa Andriamanitra dia mizara ny anjara-pivelomana tsy tambo isaina, araka izay sitrany. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء. Tamin'izany indrindra no niantsoan'i Zakaria ny tompo sanahariny ka hoy izy: Tompo sanahary eo, omeo taranaka mamparamiendrika avy aminao aho, fa mpihaino vavaka ianao. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Fa ireo anjely dia niantso azy, ary izy teo am-pitsanganana mivavaka tao amin'ilay toeram-pivavahana, manao hoe: Andriamanitra dia milaza vaovao mahafaly ho anao amin'ny haterahan-joany, izay hanamafy ny teny avy amin'Andriamanitra, ho manamboninahitra, tsara fanahy, ho mpaminany, ary koa isan'ireo olomendrika. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Ka hoy izy: Tompo sanahary eo, ahoana no ananako zazalahy kely amin'izao fahanterako izao, ary nandefy mandriko raha teo momba. Ka hoy Andriamanitra namaly azy: Ho tanteraka izany, Andriamanitra no manao arak'izay sitrany. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Hoy indray izy: Tompo sanahary eo, anao famantaranao. Dia hoy Andriamanitra: Ny famantaranao anao dia tsy afaka hiresaka amin'ny olona mandritra ny 3 andro ianao, raha tsy amin'ny fihetsika. Aoka ihany koa ianao ahatsiaro matetika ny tompo sanaharinao, ka midera azy amin'ny hariva sy ny amin'ny fiatombohan'ny maraina. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ary raha niten'ireo anjely: Ry Maria, amafisina, fa Andriamanitra dia nisafidy sy nanadio anao, ary nosoavina tamin'ny vehivavy rehetra tamin'izao tontolo izao ianao. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ry Maria, ankatoaviny ny tompo sanaharinao, miankofa ary koa miondry miaraka amin'ireo mpiondrika. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Izany dia nisan'ireo fanambarana mikasika ny zava-miafina, fa aminanina ampitainay aminao, ary tsy nanatrika azy ireo ianao raha nanipy ny penina no atsapaka izy ireo hoe: Izy amin'izy ireo no hitaizan'ny Maria, ary tsy nanatrika azy ireo ihany koa ianao rehefa nifanditra izy. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Raha niten'ireo anjely: Ry Maria, lazaina marina aminao fa Andriamanitra efa milaza vaovao mahafaly ho anao, ny amin'ny teny iray avy aminy, ny anarany atao hoe le Mesia Jesosy zanak'i Maria, miendrika azy ety an-tany sy ny ankoatra, ary isan'ireo akaiky an'Andriamanitra. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Ary teny amin'ireo olona izy raha mbola eo am-parafaran'ny fahazazana, tahaka ny efa matotra feno taona, ary isan'ireo olomendrika.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Kahoy Maria, tomposanahary eo, ahoana no ananako zanakalahy, kanefa tsy mbola nisy lehilahy nikasika ahy. Dia hoy Andriamanitra namaly azy, toy izany Andriamanitra, mahary arak'izay sitrany. Rehefa tapa-kevitra amin'ny zavatra iray izy, dia izao ihany no teneniny, Misia dia misy tokoa izany. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Ary izy no mampianatra azy ny rakotsoratra sy ny fahendrena, ny Taoraty ary ny Evanjely. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ary iraka ho amin'ny zanak'Israely izy, ka ilaza amin'izy ireo hoe, lazaiko marina fa tonga eto aminareo aho miaraka amin'ny mpirofamantarana avy amin'ny tomposanaharinareo. Fa izao amboatra ho anareo avy amin'ny fotaka na toy endrika vorona. Avy eo dia ho tsofiko izany ary ho tonga vorona noho ny herin'Andriamanitra. Ampahiratra ny jamba aho ary hanasitrana ny boka, amelona ny maty amin'ny herin'Andriamanitra aho. Ampafantatra anareo izay hohaninareo sy izay angoninareo ny atokantranonareo ihany koa aho. Lazaiko marina aminareo fa ao anatin'izany dia tena misy famantarana ho anareo raha tena mpino tokoa ianareo. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Ary anamafy izay efa teo am-pelatanako avy tamin'ny Taoraty aho, ary hanome alalana anareo amin'ny ampahany amin'izay nandrarana anareo. Tonga eto aminareo aho miaraka amin'ny mpirofamantarana avy tamin'ny tomposanaharinareo, ka aoka ianareo hitandrina ny didin'Andriamanitra ary mankatova ahy koa. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Amafisina fa Andriamanitra ny tomposanahariko sy tomposanaharinareo, ka aoka ianareo hanompo azy, izany no lalana mahitsy. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Ka rehefa natsapany tsy finoan'izy ireo Jesosy dia hoy izy, iza no hanampy ahy eo any amin'Andriamanitra? Dia hoy ireo apôstôly, izay no mpanampy izay rehetra n'Andriamanitra. Efa nino an'Andriamanitra izahay, ary aoka ianao vavolombelona, fa izay dia mpanolona tena ho an'Andriamanitra. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Tomposanaharinay o, efa nino izay nampitininao izahay, ary nanaraka sy nankatola iraka ihany koa sorato isan'ireo vavolombelona izahay. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Ary dia nanomana tetika izy ireo, fa Andriamanitra nandrava ilay tetika, fa hain'Andriamanitra tokoa ny mandrava ny teti-dratsy.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Raha ny tian'Andriamanitra nanao hoe: ry Jesoa, lazaiko marina aminao fa izao dia hanapitra ny fiainanao ety an-tany ary hampiakatra anao aty amiko, hanadio anao amin'ireo tsipino, ary ireo izay nanara-diso nankatoanao dia ho ambonin'ireo tsipino mandra-pahatonga ny andro fitsanganana, ary aty amiko no iverenanareo ka hitsaranareo ao amin'izay nampifanolana anareo. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Fa ho an'ireo tsipino kosa dia omeko famaizana mafy izy ireny ety an-tany sy any akoatra, ary tsy arana-mpamonjy intsony izy ireny. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Ary ho an'ireo efa mino kosa sy ireo nanao asa soa dia omena azy ireny ny valosoany ho vokatry ny asany, fa tsy tia ireo mpanao ny tsirary ny Andriamanitra. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Izany rehetra izany dia tansainay aminao anisan'ireo teny famantarana sy fahatsiarovana feno fahendrena. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Amafisina fa Jesosy dia tahaka ny Adama ihany eo latren'Andriamanitra izay namboariny avy amin'ny tany ary dia nolazainy hoe misia dia nisy. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Ny fahamarinana dia avy amin'ny Tompo Sanarinao, ka aoka ianao tsy ho isan'ireo mpisalasala. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Fa izay mbola mifanditra aminao ny amin'izany, taoriana nahatongavan'ilay fanambarana teo aminao, dia lazao azy ireny hoe: avy ianareo, izay hitondra ny zanakay ary ianareo hitondra ny zanakareo, ny vehivavinay ary ny vehivavinareo, ny tenanay sy ny tenanareo, ary dia samy hiozona isika, ka alefantsika ho amin'ireo izay mpandainga amintsika ny iozon'Andriamanitra. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Amafisina fa ity no tena tantara marina, ary tsy misy mendrika tao Andriamanitra fa tsy Andriamanitra irery, ary amafisina fa Andriamanitra izy no ilay tsy toa sy be fahendrena. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Fa raha mivadika kosa izy ireo dia Andriamanitra no mahafantatra tsara ny amin'ireo mpampely faharatsiana. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Lazao azy ireo, ry olona miboky, tongavy ianareo hanamafy ilay tiany iray hitoviana eo aminay sy eo aminareo, dia ny tsy tokony hanipotsika afa-tsy Andriamanitra ary tsy hampitambatra azy amin'ny zavatra hafa, ary ny tsy tokony handraisana ny sasany amintsika ho toy ny tompo, ho tompon'ny sasany ankoatran'Andriamanitra. Ka raha mivadika izy ireo, dia lazaonareo aminy, aoka ho vavolombelona ianareo, fa izay kosa efa mpanolo-tena. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ry olona miboky, nahoana ianareo no mifanditra ny momba ny Abrahama, kanefa ny Taoraty sy ny Evanjely dia tsy nidina raha tsy efa taty aoriany. Moa tsy misaina va ianareo? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ianareo ireo indrindra no nifanditra tamin'izay nanananareo fahalalana, ka ahoana no ifandiranareo amin'ny zavatra izay tsy nanananareo fahalalana akory? Fa mahay Andriamanitra, fa ianareo kosa tsy mahalala. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Tamin'izany, i Abrahama dia tsy jiosina koa kristianina, fa olona marina sy mpanolo-teny izy, fa tsy mba isan'ireo mpampitambatra Andriamanitra amin'ny hafa. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Amafisiny, fa ny olona miendrika eo amin'ny Abrahama, dia ireo izay nanaradia azy, sy ity mpaminany ity, ary ireo izay efa mino, fa sakaiza-piay ireo mpino Andriamanitra. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Misy andihany amin'ireo olona miboky izay maniry fatratra ny amery anao, kanefa ny tenany ihany no very, saingy tsy sapan'izy ireo izany. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ry olona miboky, nahoana ianareo mitsipaka roapolo famantarana an'Andriamanitra, ary dia ianareo indrindra no teo nanatry maso izany. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ry olona miboky, nahoana ianareo no mampifangaro ny marina amin'ny tsy marina, ka manafina ny fahamarinana nefa efa fantatrareo izany. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ary ny vondrona iray tamin'ireo olona miboky, mino hoe ianareo izay nampidinina tamin'ireo mpino raha vao miandoha ny andro, ary eo kosa hitsipaka izany eo amin'ny fiafaran'ny andro, mba hahatonga azy ireny hiverin-dalana. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
والله واسع عليم. Aza inoanareo raha tsy olona izay nanaraka ny finoanareo, lazao azy ireo fa ny tena tari-dalàna marina dia ny tari-dalàn'Andriamanitra. Tsy misy na iray aza na azo mitovy amin'izay nomena anareo, na koa hifanditra aminareo eo anatrehan'ny Tompo Zanaharinareo. Lazao azy ireo hoe fa ny fahasoavana dia eo am-pelatanan'Andriamanitra. Izy no manome izany amin'ny olona ankasitrahany, fa mahalala tanan'Andriamanitra, ary izy no mahalala ny zavatra rehetra. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Andriamanitra dia manokana ny indra fony ho an'izay olona ankasitrahany, fa Andriamanitra no loharan'ny-pahasoavana lehibe. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ary misy amin'ireny olona boky ireny, raha miatrano fitokiana amin'ny sika mbola mena arivo, dia mamerina izany araka ny tokony ho izy aminao. Kanefa misy amin'izy ireny ihany koa, raha miatrano fitokiana amina dinary iray, dia tsy mamerina izany aminao raha tsy mitsangana manenjika azy ianao, satria izy ireny no nilaza tsy manandrarany amin'ireo tsy mahay na inona na inona izahay, ary milaza lainga manohitra an'Andriamanitra izy ireny, kanefa dia mahalala. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Eny, fa izay nahatanteraka ny fanekena nataony tamiko sy ny tandrona fatratra ny didy dia mafisiny, fa Andriamanitra dia tia ireo vontom-pinoana. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Amafisiny, fa ireo izay mivarotra ny faneken'Andriamanitra sy ny voady nataon'izy ireo amin'ny vidiny kely dia kely, izy ireny indrindra no tsy hanana anjarany akoatra, ary tsy hiresaka amin'izy ireny Andriamanitra, na koa hijery azy amin'ny andro fitsanganana. Tsy hanadio azy ireny ihany koa izy, fa miandry azy ireny ny famaizana feno fanaintainana. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Amafisiny, fa misy andiany amin'izy ireny no mamadika ny lelany eo ampamakiny ilay rakotsoratra, mba hieverina izany ho avy eo amin'ilay rakotsoratra tokoa. Tsy avy amin'ilay rakotsoratra akory izany, ary milaza ihany koa izy ireny fa hoe avy amin'Andriamanitra izany. Tsy avy amin'Andriamanitra velively izany, ary dia milaza lainga manohitra n'Andriamanitra izy ireo, ary fantany izany. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
Tsy mbola nisy olombelona nomen'Andriamanitra ny rakotsoratra sy ny fahendrena, ary ny faminaniana ka mahasahy miteny amin'ny olona hoe manompo ahy ianareo fa aza manompo an'Andriamanitra. Fa hiteny kosa izy, aoka ianareo hifantoka tanteraka amin'ny tompo sanahary noho ianareo nampianatra ilay rakotsoratra izay nandaliana anareo izany. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Ary tsy hampirisika anareo velovelany ireo anjely na koa ireo irak'Andriamanitra ho toy ireo tompo izy, moa avy hampirisika anareo amin'ny tsy finoana izy taoriana mpanolotena anareo. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ary raha norasin'Andriamanitra ny fanakempan-katoavana nataon'ireo mpaminany dia hoy izy hoe, isaky ny mampita-pahany avy amin'ny rakotsoratra sy ny fahendrena aho, ka tonga eo aminareo aorian'izany ny iraka manamafy izay efa teo aminareo, dia tsy maintsy mino sy manohana azy ianareo. Hoy indray izy, manamafy izany va ianareo, ary ankatoavinareo va ny fanekeko? Dia hoy izy ireny, manamafy izany izahay. Fa hoy izy, aoka ianareo hijory vavolombelona, ary izao raha toa efa isan'ny mahita miaraka aminareo. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Fa izay mivadika aorian'izany dia izy ireo indrindra no mpanao ratsy. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Moa va ankoatra ny fonona izay n'Andriamanitra no tadiavin'izy ireo, kanefa manolotena ho azy avokoa izay rehetra ny an-danitra manontolo sy ety an-tany, na antsafidy izany na antery, ary any aminy no iverenan'izy ireny. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Lazao, mino an'Andriamanitra izahay sy izay nampitinina taminay, ary izay nampitinina tamin'ny Abrahama, Ismaela, Isaka, Jakoba, ary ireo taranany, sy izay nomena ny Mosesy, Jesoa sy ireo mpaminany avy tamin'ny tompo zanarin'izy ireo, sy manavaka eny fanadery amin'izy ireo azy izahay, ary manolotena ho azy izahay. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Fa izay mandray finoana hafa ankoatra ny Islamo dia tsy voaray izay rehetra ataony, ary izy dia isan'ireo maty antoka indrindra ny ankoatra. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Ahoana no hitarian'Andriamanitra ireo vahoaka nitsipaka taorian'ny inoan'izy ireo sy nijorono vavolombelona, fa marina ilay irak'Andriamanitra izay nitondra porofo mazava teo amin'izy ireo, fa tsy mitaritarana ny vahoaka mpanao ny tsirary ny Andriamanitra.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Fandreny valinasana izy ireny dia niozona avy amin'Andriamanitra sy ireo anjely ary ny olombelona rehetra. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Hitoetra mandrakizay izy ireo, tsy hisy fanalefahan-tsazy ary tsy hisy fitsonjovana azy ireny akory. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Afa-tsy ireo izay nibebaka tao aorian'izany sy nanitsy tena, satria Andriamanitra tokoa ny mpamela heloka sy be indrafo. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Mbola mafisina ihany koa fa ireo olona rehetra nitsipaka ny fahamarinana tao aorian'ny fanekempon'olo izy ireo, ary mbola mampitombo izany fitsipahana izany, dia tsy kiranovinanoviana ny fibebahan'izy ireny ary ho very tanteraka izy ireny. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Amafisina ihany koa fa ireo olona rehetra nitsipaka ny finoana ka nidosy ny fahafatesana tao anatin'izany fitsipahana izany, dia tsy misy na iray kinanovinanoviana avy amin'izy ireny, na dia volamenameno ny tany aza no takalony. Efa miandry azy ireo ny famaizana feno fanaintainana, ary tsy hanana mpanafitra izy ireo amin'izany.